mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehetra ry afaka malala hatratra ity alatsinainy fa 17 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko fahaenina. Deutéronomie toko fahaenina andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Deutéronomie toko fahaenina andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary rehefa entin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omeny anao, dia tany misy tanàna lehibe sady tsara izay tsy nataonao, sy trano feno zava-tsoa rehetra izay tsy nofenonao, sy lavaka famoron-drano voalavaka eo amin'ny vato izay tsy nolavahanao, sy tany voavolo voaloboka sy hazo oliva izay tsy nambolenao, ary mihinana ianao ka voky dia mitandrema fandrao adininao Jehovah izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Matahoran'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka manompo azy ary aoka ny anarany no ianiananao. Aza manaraka Andriamanitra hafa amin'ireny Andriamanitra ny firenena manodidina anareo, fa Andriamanitra saro-piaro eo aminao Jehovah Andriamanitra ao, fandrao hirehitra aminao ny fahatezeran'i Jehovah Andriamanitra ao ka ho fongorany tsy eo ambonin'ny tany ianao. Aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo tahaka ilay nakanareo fanahy azy tao masa. Tandremo tsara ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo sy ny teny vavolombelony ary ny lalany izay efa nandidiny anareo, ary ataovy izay mahitsy sady tsara eo mason'i Jehovah mba hahita soa ianao ary mba hidiranao handova ny tany soa izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao omena azy, ary mba horoahiny tsy ao anoloanao ny fahavalonao rehetra araka izay nolazain'i Jehovah. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehafana andininy fahaenina ambin'ny folo no hoentina mampahery anao. Aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra reo tahaka izay nakanareo fanahy azy tao masa. Aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo tahaka ilay nakanareo fanahy azy tao masa. Ino moa rehefa malala no ataon'ny soratra masina hoe maka fanahy an'Andriamanitra, ka mahasarotiny ny bokin'ny Deutéronomie eto izany hoe maka fanahy an'Andriamanitra. Ary io moa efa nitenen'ny tompo rahateo koa tamin'ilay mpaka fanahy tamin'ny Satana manao hoe aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao. Dia inona no atao hoe maka fanahy eto? Lay teny hoe masa rahateo dia mpaka fanahy no heviny ny dikany teny hoe masa tao masa dia diny hoe maka fanahy na mpaka fanahy na vaka-panahy. Mino hoe maka fanahy ho an'Andriamanitra. Ny bokin'ny Exodosy toko 17 ny andininy faharoa sy ny fahafito no manazava ilay hoe maka fanahy an'Andriamanitra, sy ny Nomery toko 20 no manazava ilay teny hoe masa hoe maka fanahy an'Andriamanitra. Ina ilay tantara? Lay ireo tantara ireo zany hoe ny bokin'ny Exodosy toko 17 sy ny Nomery toko 20 no manazava ny hoe maka fanahy an'Andriamanitra. Nangataka tamin'Andriamanitra ny ho afaka ao anatin'ny fanandevozana ny zanak'Israely. Nangataka tamin'Andriamanitra zany izy, nitalao tamin'Andriamanitra izy afao zay Andriamanitra. Dia noenon'Andriamanitra ny fangatahany, dia noafahan'Andriamanitra izy. Ary rehefa afaka tamin'izany noenon'Andriamanitra vavaka izy ka afaka tamin'izany fanandevozana zany anefany, dia izao indray tonga tany anefitra izy dia nanimetsina n'Andriamanitra indray ka nanao manao hoe fa ahoana zay Andriamanitra no entinao aty Egipta. Zany hoe nanimetsina n'Andriamanitra indray izy. Lay maka fanahy an'Andriamanitra zany ao masa dia manao hoe mangataka zavatra amin'Andriamanitra nefany rehefa mivaly ilay zavatra dia toa tsy makasitraka akory ilay zavatra nangatahana tamin'Andriamanitra. Ary ndraindray aza toy ny manimetsina n'Andriamanitra tamin'ilay zavatra na ilay valim-bavaka nangatahana tamin'Andriamanitra. Io mova tsy tahakandra lehilahy hitantsika amin'ny bokin'ny Genesis toko 7. Hoy Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery lehilahy
dia rehefa nahazo vady tamin'Andriamanitra izy de nomeny tsiny ndray Andriamanitra manao hoe kenao eke Andriamanitra nanomea ny vady io e, raha tsy nomenao an'izo aho de tsy nanota. Tahak'izay koa ny zanak'Israely nangataka tamin'Andriamanitra mba ho afaka atao Egypte izy, nefa rehefa afaka atao Egypte izy de nanome tsiny n'Andriamanitra ndray manao hoe tahak'izay zahay maty tany tsy maty taty fa tany Egypte any misy rano, any misy fasan'andevenana, any misy sakafo, izahay maty aty anefitra. Maka fanahy an'Andriamanitra, mangataka amin'Andriamanitra nefany le zavatra angatahana amin'Andriamanitra rehefa aveo tsy akasitrahana indray, tsy mitondra fifaliana. Mangataka amin'Andriamanitra nefany rehefa aveo manome tsiny an'Andriamanitra rehefa aveo. Mangataka amin'Andriamanitra nefa rehefa aveo tsy tena mila indray. Mody mangataka amin'Andriamanitra nefa ny kay tsy tena mila le zavatra tena, tsy tena ilaina koa le zavatra angatahana amin'Andriamanitra, fa aleo ihany le zavatra deo aloha. Mody hoe ataovy afaka any amin'ny fahandevozana zay n'Andriamanitra kanefa ny kay makafy ihany ny tany Egypte. Mangataka hiafao any Egypte zay kanefa kay tsy fo ihany ilay Egypte. Mangataka hoe tompo afao miala ny fanandevozana zay fa mafy aminay ny fanandevozan'ny Egyptianina kanefa ny kay tsy adino ihany lay Egypte, hay tsy fo ihany lay Egypte. Zay le hoe maka fanahy n'Andriamanitra. De oeto ny boky Deutéronomie, aza maka fanahy an' Jehovah Andriamanitra reo tahaka zay nakana fanahy azy Tomasa, zany hoe ajanony ao masa le toetsaina maka fanahy an'Andriamanitra. Inona tsy anga Tomasa riavako ka mahatonga ny boky ny Deutéronomie mamerina izany. Dikany teny hoe Deutéronomie moa de ny hoe famerenana lalàna na famerenana fanondroandray. De averin'ny boky ny Deutéronomie zany ilay tantara ny tantaraina indro tao amin'ny Pentateuque, tantaraina tao amin'ny Exodus toko 20, de tantaraina tao amin'ny Numéri toko 20, de verena ny Deutéronomie tontena manao hoe aza maka fanahy tahaka an'ireo. Zany hoe tiany soratra masina ho tsy averintsika intsony mihitsy ny fakana fanan'Andriamanitra. Intranga de zao, rehefa tonga tany anefitra ny zanak'Israely Andriamanitra de fa nanome toky fa hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Araka an'io afatra io manao hoe rehefa tonga any amin'ny tanàna zay hovatananao anao de izao zany toerany zany de isy voaloboka zay tsy hainao ny namboly azy, isy oliva zay tsy hainao ny namboly azy, isy fatsakana zay tsy hainao ny miady azy, isy lavaka famoritrano zay fa voalavaka homaninao anao, de izao mitandremy anao sao adininao Andriamanitra, zany hoe hamatamboniny anao amin'ny tany zay hovatananao. Tsy anao mihitsy no sasatra fa ny hafa no sasatra ao anao de hamatamboniny anao. Ary rehefa tonga am'izany toerana hoe hamatamboniny zany anao de izao aza adino Andriamanitra. Fa miloza nefa de zao tsy maintsy ampahafantarina anao ny antsoina hoe fahasarotana ny tsy misy. Tsy fantatrao ny dikany hoe misy raha tsy fantatrao ny dikany tsy misy. Tsy hainao ny mitantana ny misy raha tsy efa nandalo ny tsy misy ianao. Ahoana no aizanao mitantana ny lavaka famolin-drano raha tsy efa nandalo ny efitra ianao ka fantatrao ny dikany hoe rano? Ahoana no ahafantaranao mitantana ny sakafo raha tsy efa avy nandalo ny mana sy ny papelika ianao? Ahoana no ahafantaranao mitantana ny oliva, ny ranon'oliva, ny voaloboka, ny ranom-boaloboka raha tsy efa nandalo ny masoandro sy ny haitany ny efitra ianao? Zany hoe ninin'Andriamanitra nampandalovana ny efitra ny zanak'Israely ho sekoly ianarany ny fitantanana ny fanjakana, ianarany ny fitantanana ny fiarahamonina, fitantanana ny fitsitsina. Noho zany de nentiny trany anefitra ny zanak'Israely. Tonga tao ampovoan'efitra ny zanak'Israely de tena nefitra dia tsisy rano. Ary rehefa tsisy rano de io fa nanomboka naka fanahy an'Andriamanitra nanome tsiny amin'ny Mosesy. Numéri toko 20. Manino zay nentinao aty takizay zay nijanona tany am'izay toerana nisy anay, fa nahoana zahay no mangiry firy takizao, diso lalany zahay. Nanome tsiny any Mosesy ny zanak'Israely. Ren'Andriamanitra ny fanomeza-tsiny. De izy tamin'ny Mosesy manao hoe mandeha any ianao virio ny zanak'Israely, dia mandeha any ianao eto ny tehinao, de mijoroa eo amin'ny vato io, de mitenena fa hamoaka rano amin'ny vato lampy io any. De inona no nitranga no ny bokin'ny Numéri mifangaro atambatra amin'ny bokin'ny Exode toko 20, novirian'ny Mosesy ary ny vahoaka. Mosesy moa olombelona ihany.
Mosesy moa olombelona mitafinofo tahaka atsika ihany. De nanomboka tezitry Mosesy satria manomboka vao nivoaka ny Egypta de efa nanomboka nanome tsiny any Mosesy ny vahoaka. Nanomboka nanaomby lahy kely volamena, nanomboka nanome tsiny azy hoe enao ihany namoaka anay taty, enao ihany nitarika anay am'izao lalatsarotry zao, enao ihany nahatonga an'izao orana rehetra zao. Zay moa matetika mahazo mpitarika rehetra, na ray mpianakavino na reny mpianakavino na mpitondra na iza mpitarika de matetika any amin'ny mandrakareo rehefa nifatra nisy tsiny maro samihafa nizakan'izany Mosesy. Fa zao toka eo am'ty toekana sarotra ity, tao masa fakam-panahy. Na atao hoe Meriba koa ny bokin'ny Nomerika, teny hoe Meriba de ady, nila ady tamin'Andriamanitra sy tamin'ny Mosesy ny zanak'Israely. Zay ny dikany teny hoe Meriba. Ary dia rehefa tonga teo de taraina tamin'Andriamanitra Mosesy. Andriamanitra tsy vitako tsony. Fa ahoana no ataony reto zanak'Israely reto an'izao? Za foana no ilany vanina. Enao ange no niteny hoe eto avoahin'ny oloko anompahy ty anefitra, tenetiko ty anefitra izy. Fa nahoana no ataony an'izao? Enao no niteny hoe avoahy izy, fa maninona no ty amiko foana izy? De niarao ny tompo hoe, tenena ianao, vreo izy, de anao fahagakana eny am-pelantananao ny tena, de anao fahagakana eo anatrehan'ny vahoaka. Rehefa tonga le vahoaka teo anatrehan'ny vahoaka, hoy ny bokin'ny Nomery de zao, novirian'ny Mosesy ny vahoaka. Nomery, toko 20. Rehefa teo anatrehan'ny vahoaka de hoy Mosesy ny teny. 9. De novorian'ny Mosesy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana, ka de hoy izy: miainory mpiodina, moa amin'ity vatolampy ty vano ampivoahanay rano ho anareo. Ary Mosesy de nanainga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tena, de niboiboika be ny rano ka nisotro ny vahoaka sy ny biby fiompony. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy rehefa avy eo, de niteny tamin'ny Mosesy izy: fiavako, inona ny tiany soratra masina lazaina am'le hoe Massa sy Meriba, naka fanahin'Andriamanitra. Nantsoin'Andriamanitra Mosesy rehefa avy eo. Andriamanitra ao aorian'io tantara io dia hoy ny tompo: ry Mosesy, satria tsy nino ahy ianareo, matsan'ny Mosesy sy Arona zany, hanamasinay hoe mason'ny zanak'Israely zay tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany zay nomeko azy ianareo. Zany hoe zay le maka fanahin'Andriamanitra. Ny vahoaka tsy nino ny fitondran'Andriamanitra. Tsy nahatoko fa Andriamanitra rehefa miteny hoe hitondra anareo, hitahy anareo aho, izany namoaka anareo ato anatin'ny fanandevozana, no zany de hiantoka anareo aho, na inona, fantatro ny lalana hitondrako anareo. Fa tsy nino an'izay ny vahoaka ny zanak'Israely. I Mosesy koa hoe to diso, satria tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy. Ary dia tsy nahazo niditra ny tany Kanana. Ny bokin'ny Nomery toko 20 ihany no manazava ny antony nahatonga ny Mosesy sy Arona tsy niditra ny tany Kanana. Mieritreritra mantsy rehefa nahoana moa zany Mosesy no tsy nahazo niditra ny tany Kanana, fa nanao tazan-davitra ny tany Kanana fotsiny. Fa hoe boky ny Nomery hoe ny antony de zao, Andriamanitra mihitsy no niteny manao hoe tsy mahazo miditra ny tany Kanana ianao ry Mosesy, fa hanao tazan-davitra fotsiny ihany ny tany Kanana ianao, hanatitra ny zanak'Israely atreo ambaravarana ianao, fa olona hafa no Josoa zany no hitarika ny zanak'Israely rehefa tonga eo amin'ny onon'ny Jordana. No zany de zao, inona nahatonga ny Mosesy bedin'Andriamanitra tahaka an'io? De satria ry havako malala, hoy ny bokin'ny Nomery manao hoe nanamavo ny anaran'Andriamanitra izy. Inona le fanamavona? Andriamanitra ny teny manao hoe eto ny tehina, de rehefa virio ny olona, de rehefa vory ny olona, dia eo anatrehan'io vatolampy io ianao no miteny, de omeko rano ny olona. Dia alao ny tehinao, virio ny olona, 15, virionao sy Arona rahalanao ny fiangonana, ary mitenena amin'ny vatolampy, dia ampiboiboika ny rano. Zany hoe Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy manao hoe reo olona reo mila ady aminao, reo olona reo maka fanahy aho,
milaza fa nariko tany anefitra izy, milaza fa diso ny fomba fitondrako fa izao anao zava-mahagaga de mijoroa ianao eo anoloanan'io vatolampy io de teneny io vatolampy io fa amoaka rano zany hoe iteneny lay vatolampy, miresah ianao amin'io vatolampy io, teneny baiko io vatolampy io fa amoaka rano anao. Sangindrisy tsy zay ny nataony Mosesy. Ina nataony Mosesy? Nokapohany Mosesy ilay vatolampy, sady tezitry Mosesy no nitodika tamin'ny vahoaka manao hoe ry vahoaka piodina tadiavinareo amin'ny alalan'ity vatolampy ty ve zany no amahako rano anareo, sady nokapohany Mosesy indro ny vatolampy. Andriamanitra angany teny tamin'ny kapoha indro ny vatolampy. Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy manao hoe teneny le vatolampy. Andriamanitra kotsy ny teny tamin'ny Mosesy manao hoe tsara ao ny vahoaka be deso izy, fa Andriamanitra ny teny fotsy manao hoe vorio izy de teneny ny vatolampy. Zany hoe tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny toetrany Mosesy. Zay le nresantsika tany amin'ny Pedroana manao hoe olombelona ihany mo Mosesy, olombelona mitafy nofo tezitra izy. Nokapohany ny vatolampy zay tsy nasain'Andriamanitra nokapohany, no tsarainy ny vahoaka zay tsy nasain'Andriamanitra no tsarainy. Anjaran'Andriamanitra no mitsara ny vahoaka, anjaran'Andriamanitra ny manameloka raha de anameloka, fa tsy anjaran'ny Mosesy no nanao zany. Rehefa malala indraindray isika entin'ny hafanampontsika, indraindray isika manao teny tafahoatra, indraindray isika manao zavatra mihoatra noho zay zavatra sain'Andriamanitra mpanaovana antsika, de mila mitandrina. Lay vatolampy mantsety de tandidon'ny Jesoa. Zay nytika, lay vatolampy eto tandidon'ny Jesoa. Ny vatolampy ao amin'ny bokin'ny testamenta atao io tenen'ny Paoly amin'ny Korintana manao hoe isika rehetra miara misotro am'izany vatolampy raha izay ihany. Zany hoe Jesoa lay vatolampy izay mampiboiboika rano, tandidon'ny Jesoa io vatolampy io. Itsika lay tanonenantsika lay fivahinitsika ety iny efitra, ka Jesoa lay ranonaina, Jesoa lay vatolampy zay mampiboiboika rano ivelomantsika. No zany de zao Jesoa tsy kapohantsika vao mamoaka rano, fa Jesoa resahantsika. De Jesoa zany tsy kapohana akory mazava ho azy, fa Jesoa itenenina, Jesoa resahana, Jesoa ivavahana, zay Jesoa. Zay mahatonga ny tompony, mahatonga n'Andriamanitra ny teny manao hoe ry Mosesy resao teneny baiko le vatolampy fa tsy kapohanao. Itsika tsy mpikapoka an' Jesoa fa mpiresaka amin' Jesoa. Raha tandidon'ny Jesoa le vatolampy de tsy kapohantsika le vatolampy fa resahana. No zany mipetraka eo amin'ny toeran'i Jesoa le vatolampy, tsika mipetraka eo amin'ny toeran'i Mosesy de tsy mpikapoka vatolampy isika, zany hoe tsy mikapoka an' Jesoa itsika. Ny Romanina, ny mpanompo sampo no mikapoka an' Jesoa. Ary satria Mosesy mipetraka teo amin'ny toeran'ny Romanina, mipetraka teo amin'ny toeran'ny jentilisa, de zao tsy nahazo niditra le tany Kanana izy. Zay ndika. Itsika raha ohatra ka tsy mikapoka ny vatolampy io Mosesy, de mipetraka teo amin'ny toerantsika kristianina hoe niteny tam'ilay vatolampy izy de ho tafiditra atao amin'ny tany Kanana izy. Raha izay nazanazavana azy raha-panahy. Fa satria Mosesy nikapoka lay vatolampy de mipetraka teo amin'ny toeran'ny Romanina angamba zanatry, dia ny tiany tsotra masina azavaina zany de zao itsika pino tsy mpikapoka an' Jesoa, tsy mipetraka eo amin'ny toeran'ny jentilisa ny karavasy an' Jesoa, fa mipetraka eo amin'ny toeran'ny pino ny tafa am' Jesoa, mitodika am'ilay vatolampy, mitodika am'ilay Jesoa aina fahavelomana. Rehefa koa malala aza maka fanahy an'Andriamanitra tahaka reto vahoaka Jiosy reto vahoaka zanak'Israely reto, mangata-javatra amin'Andriamanitra nefa tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra, mody mangataka amin'Andriamanitra kanefa makafy zao tontolo zao, mangataka amin'Andriamanitra manao izay Andriamanitra omeo fifaliana nefa ny fifaliana zao tontolo zao ihany ny tiana. Zay Andriamanitra omeo fahasoavana nefa ny heverino fahasoavana de fahasoavana ara-nofo ihany. Rehefa koa malala aza maka fanahy an'Andriamanitra. Io fa tenenan'ny tompo amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany manao hoe Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo ka tsy azo fitahan'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny eo am-potsika, fantatr'Andriamanitra ny hoe maka fanahy azy isika na tsy maka fanahy azy. Rehefa koa malala ity boky Deutéronomie ity ara de maneho amintsika manao hoe aza mila ady amin'Andriamanitra, na manao hoe Meriba, ady ny dikany hoe Meriba, aza mila ady amin'Andriamanitra. Zany aza mieritreritra hoe Andriamanitra nanary ahy, Andriamanitra tsy mahafoy ahy, Andriamanitra mahafoy ahy, Andriamanitra tsy mitantana, Andriamanitra diso lalana, tsy fantatr'Andriamanitra ny tokony atao amiko. Zany antsoina hoe Meriba.
aza miady amin'Andriamanitra, aza mitsara an'Andriamanitra, aza manao tahaka ny Mosesy hoe tezitra na ka miady amin'Andriamanitra tahaka reto vahoaka retiko, aza maka ny toeran'Andriamanitra tahaka ny Arona sy Mosesy eto, fa mihavana amin'Andriamanitra, matoky ny fahasoavan'Andriamanitra, aza manao, aza maka fanahy an'Andriamanitra ihany koa. Afaka malala hoy ny boky Deutéronome toko faina dinina faina ambin'ny folo, aza maka fanahy an' Jehovah Andriamanitra ao ianareo, tandremo tsara ny didin'i Jehova. Ny olona tsy maka fanahy an' Jehovah Andriamanitra de io teneniny amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo io, zavatra telo. Voalohany de zao, olona mahatoky ny fitondran'Andriamanitra, mahatoky fotsiny zao, zay ny dikany teo hoe mahatoky mino, mahatoky ny fitondran'Andriamanitra izy, fantany na inona lalovany, na hevitra io, na mahafinaritra io, na fifaliana io, de fantany fa na inona lalovany, de zao fantatr'Andriamanitra ny ataony, zay ny antsoiny hoe mahatoky. Dia ny olona tsy maka fanahy an'Andriamanitra de ny olona mahatoky fa ny Andriamanitra zay inony de tsy manaonao foana fa tia azy, ary tompony zao rehetra zao mahay mandahatra ny fiainany am'izay mahasambatra azy. Fa ny faharoa de zao, ny olona tsy maka fanahy an'Andriamanitra de zao, olona ihany ko mahay mankasitraka zay omen'Andriamanitra azy, mahay mankasitraka zay omen'Andriamanitra azy, satria misy zavatra omen'Andriamanitra mahay-maim-pona anao ange tsy ny sasaranao firy akory io teneniny io manao hoe ianao ngany ady le fatsakana nefa omen'Andriamanitra fatsakana, ianao ngany namboly an'le voaloboka fa omen'Andriamanitra an'le voaloboka, ianao ngany ady an'le namboly an'le oliva fa omen'Andriamanitra an'le oliva. Be tsika afaka malala ny tahaka zany, misy zavatra be tsy tsika no sahirana azy, mety ho mpanompo sampy mihitsy azy tahaka ny Kananita ngenanao andreo rehetra fa namatambonina zanak'Israely, misy be nge mpanompo sampy asen'Andriamanitra mikarakara zavatra ao anao nga ianao manana solika any anaty tany any, fa olona hafa firenena mihitsy no mamoaka ny solika io de mahatonga ny fiarakodianao mandeha soa matsara, fa nga ianao mamboatra ny fiarakodia mety ho mpanompo sampy mihitsy nge manamboatra ny fiarakodia andiananao io mety ho firenena tsy kristianina akory nge manome anao io mampirehely mahatonga anao ijiro mirehatra, mety olona tsy mpivavaka mihitsy nge mahatonga manao an'io akanjonao io ary mety olona tsy pino mihitsy kory nge mahatonga manamboatra ny fanafody hoaninao io mahatonga anao sitrany, fa tsy any ny olana, tsy ny fametraha-panontaniana hoe iza nanamboatra nyity, tsy zay ny olana, fa zao omen'Andriamanitra anjakanao de mifalia. Zay eto hoe Andriamanitra manao hoe fa inona ny olana aminao fa rehefa omeko anao ny tanim-boaloboko, omeko anao ny tanin'oliva, omeko de hoany de sotroy de misaorana Andriamanitra, fa aza loza raha metra-panontaniana hoe iza indray niady an'ity fatsakany ity, iza namboly an'ty voaloboky ity, iza namboly an'ty oliva ity, tsy any ny olana, fa rehefa omen'Andriamanitra anao de mifalia, mahaiza misaotra. Rehetsika lany ihany metra-panontaniana hoe sao de mba tsy mivavaka an'lay ara, sao de mba mpanompo sampy ara namboatra an'ity fanafody ity, sao de mba tsy kristianina ary nanao an'ty solika ity, sao de mba mpanohitra an'Andriamanitra ary namboatra an'ity akanjo ity, raha izay de tsy akasitraka an'Andriamanitra mihitsy ianao, fa lany andro amin'ny fakahalana an'lay olona zay nanao an'iny, azon'Andriamanitra ampiasaina daholo na iza na de ny fahavalonao ara rehefa tiany asambatra anao. No zany de manana finoana, mahaiza misaotra amin'ny ankehitriny, rehefa tian'Andriamanitra hifaly anao amin'ny ankehitriny de mifalia, tiany hisotro rano anao de mifalia, de ampiasainy zao rehetra zao afahanao misambatra, de mahaiza misaotra. Ny olona tsy maka fanahy an'Andriamanitra de zao mahay mankasitraka an'Andriamanitra am'izay misy eo ampelantanany eo, satria fantany fahavanon'Andriamanitra avokoa zany rehetra zany. Fahatelo de zao, ny olona tsy mamaka fanahy an'Andriamanitra. Fahatelo lehibe de zao, ny olona manana fandaharana azy, fandaharam-potoana, fantany ny lafitr'Andriamanitra, fantatry ny planin'Andriamanitra, de zao olona tsy hoe mankatò fotsiny ihany, tsy hoe mahay mankasitraka ka mifaly, fa manaiky koa anana plan miditra ao anatin'ilay planin'Andriamanitra. Hoe za Andriamanitra manana fikasana, fantatry ny planinao fa ho any amin'ny tany Kanana, de zao ao anatin'izay planinao ho any amin'ny tany Kanana zay, de zao kosa ny planinako. Olona manana fikasana, fa tsy hoe miankina fotsiny io ny planin'Andriamanitra de za tsy hanao ninina, manana planin'Andriamanitra, fa ao anatin'io planin'Andriamanitra io koa ny asan'ny planinao. Afaka malala aza maka fanahy an'Andriamanitra, fa aoka ianao ho fiasan'ny tenin'Andriamanitra, ho fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ivavaksika tompo amsoranao za ino ny amin'ny teninao zay azonay novakina amin'ny tenin-drazanay, ary manome toky anay fa ny Andriamanitra de Andriamanitra tianay, mahafantatra anay ary tsy mankasitraka ny fakana ifana anao. Tompo mivavaka aminao zahay,
aoka ny fanahinao masina toetra betsaka ty amponinay mba tsy ho mpakafanahy anao zahay fa mahatoky anao mino anao resy lahatra fa ny Andriamanitray dia mahafantatra ny lalana hitondrananay. Resy lahatra fa ny Andriamanitray dia mahafantatra ny mahasoa sy mahasambatra anay ary tompony zao rehetra zao ka mamelona sy mikarakara anay. Esory aty anatinay Tompo ny amafisan-doha, ny amafisam-po mba tsy ho kristianina be famaliana amin'ny teninao sy amin'ny hafatrao zahay fa ho kristianina pakatoa ny sitraponao. Mivavaka azy zahay Tompo amin'izao herinandro vao manomboka izao, amafiso ny finoanay, tehirizo ny fanoloran-tenanay ary ampahareto amin'ny fanomponanao zahay, anapaka amin'ny tokantranonay tsirairay avy, amin'ny asanay, amin'ny fikasanay ny fiadananao, dia mametraka ny tanindrazanay hatramin'izao eo ambany fitahinao Tompo, rakofy amin'ny fahasoavanao ny fikelezanay nanay malagasy. Misaotra Jesoa. Amen.